misedra antsika na makafanahintsika. Ety am-piandohana dia horaisiko ny ohabolana toko 7/10 manao hoe ny fahadalan'ny olona hozy izy mahasimba ny alehany ka amin'i Jehova misosotra ny fony. Ina ndikan'izany zavatra zany? Mila antsika ry havana dia miverina kely aho sahidena mihitsy tsika mba hahazoantsika ty zavatra ty. Andriamanitra rehefa namorona any Adamaseva dia nataony tao anatin'ny fahafenoana tanteraka i Adamaseva ary tao anatin'ny fanatrehany mandrakariva. Ny dikan'ny hoe fanatrehan'Andriamanitra dia fanatrehan'ny fiainana, fanatrehan'ny fahazavana ary fanatrehan'ny fahamasinan'Andriamanitra. Ary ao anatin'izay famirapiratany tavan'Andriamanitra izay ny présence nisy eny Adamaseva. Ny teny Andriamanitra hoe anjakao avokoa ny zavatra rehetra ozy izy, anjakao avokoa ny zavatra rehetrarehetra. Fa zavatra tokana ihany ozy izy ny tsy azonareo atao dia ny mihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Ino zavatra nitranga? Rehefa nihinana ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy i Adamaseva dia niditra nanomboka teo ny fisarahana tamin'Andriamanitra, satria nanomboka teo izy nihery, nanomboka teo izy nitsoka, nanomboka teo izy niafina ny tavan'Andriamanitra. Ary rehefa avy eo dia voatery tsy maintsy nisarahan'Andriamanitra tamin'ny présansany ary navoaka ny tao sahidena. Ary dia niaina izy tao anaty fiainam-pahafatesana, niaina izy tao anaty fiainana feno fahamazinana, niaina izy tao anatin'ny fiainana feno fahalotona, niaina izy tao anatin'ny fiainana feno tebiteby, ororo. Raha tao sahidena izy dia afaka nanao ny zavatra rehetrarehetra ary nanjaka tamin'ny zavatra rehetrarehetra, niody tamin'ny zavatra rehetrarehetra. Fa rehefa mivoaka tao kosa izy dia ozy izy Andriamanitra hoe aniritsilo anao ny tany ozy izy ary ny atsembohan'ny tavanao no hinananao, voaozina ny tany no ny amin'ny nataonao. Midika iny zany ry hafana, raha vao misy fisarahana amin'Andriamanitra dia tadidio fa tsy maintsy misy endrim-pahafatesana eo amin'izay toerana rehetra misy fisarahana amin'Andriamanitra. Ary eo indrindra ny olana, satria zao indraindray matetika ny zavatra nitranga amin'ny fiainantsika dia vokatry io fisarahana amin'Andriamanitra io. Vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra no mampitranga zavatra be dia be eo amin'ny fiainantsika. Ohatrany ao zany fisarahana amin'Andriamanitra. Ny fisarahana amin'Andriamanitra ry havana dia tsotra. Ny fandavana, ny asa-pamonjena izay nataon'i Kristy. Tadio tsara fa Jesosy Kristy no hevitra, no nandrava ny hevitra fampisarahana tamin'Andriamanitra. Ka eo amin'izay toerana tsy misy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy sy fandravana ny hevitra fampisarahana nataon'i Jesosy Kristy dia tsy maintsy misy endrika fahafatesana eo amin'izay toeran'izay. Tsy maintsy misy endrika fahafatesana eo amin'izay toeran'izay. Raha iresakitsika hoe fisedrana dia aoka ho fantatsika ry havana fa ny fisedrana dia eo amin'izay toerana tsy ahitantsika ny tavan'Andriamanitra ary mahatonga atsika hiverina kosa eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny olana maro isan-karazany Andriamanitra ry havana tsy namorona olana, Andriamanitra tsy namorona aretina, Andriamanitra tsy namorona tebiteby, Andriamanitra tsy namorona olana, Andriamanitra tsy namorona fantrana. Fa ny fisarahan'ny olombelona tamin'Andriamanitra no nahatonga ny aretina, nahatonga ny endrim-pahafatesana rehetra, ny vakiviana, ny tebiteby, ny olana, ny alahelo isan-karazany, ny aretina, ny fifampiandaniana, ny fisarahana eo amin'ny samy olombelona, vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra. Vokatra ny fisarahana tamin'Andriamanitra.
taddio ry havana fa raha iresaky tsika kapoka na iresaky tsika fisedrana de miteny ny any amin'ny hebreo any ahoana ozy izy no nareo zy izy raha tsy kapohana de tsy zanaka fa zazasary fa nandray tsika mieritreritra fa za mikapoka andriamanitra zany ohatry ny ahoana fa za te isarika ny sainao fotsiny androany raha ray aman-dreny ianao ohatry ny ahoana ianao rehefa mikapoka ny zanakao amin'ny fahatezerana ve amin'ny famononana fanalana ny ainy ve sanandre tsy zay angamba viavana fa raha tena ray aman-dreny normaly ianao na mikapoka na manasazy ny zanakao ianao de amin'ny fitiavana ao anaty fandanjana ny zana tanteraka ary ny tenin'andriamanitra amin'ny teny mazava ianareo na de ratsy aza mamahay manome zavatsy ho an'ny zanakareo maika mo fa ndrainareo zay any an-danitra ka raha azotsika zany fitiavan'andriamanitra zany itsika na ratsy aza tsisy aniry zay zavatra ratsy ho an'ny zanakitsika na iray aza na zanaka manao inona na zanaka manao inona tsisy anozona zanakitsika ratsy efa de tena zavatra tena tsy haiko nga ka tsika na de ratsy aza aitsika ny mahatsara ny zanakitsika maika fa tsy mihoatra lavitra noho itsika fa andriamanitra inandika zany dravana tadio tsara fa raha tena zanak'andriamanitra ianao isaky ny mivoaka ny fanatrehany dady ianao de tsy maintsy mandalo fahabangana tsy maintsy mandalo ady ny fiainanao isaky ny mivoaka ny présence ny dada tsy maintsy mandalo an'izany ianao ary io ady isan'andro ry havana tsy andriamanitra no misedra atsika tsy andriamanitra no mamoaka atsika hivoaka ny trano fa vokatry ny tsy fibanjinatsika sy ny tsy fatokisatsika la hiasa mpamonjena vitany de lasa mitodika sy mijery any amin'ny zavatra avitsika fa tadidio fa raha vo miala am'ilay fahazavany Kristy ny masotsika ka mitodika any amin'ny zavatra afa de tsy misy afa-tsy fahamaizinana no hitanao tsy misy afa-tsy korontana no hitanao tsy misy afa-tsy tebiteby no hitanao ary zany no mahatonga ny tenin'andriamanitra hoe ny fahadalan'ny olona ozy izy mahasimba ny alehany de amin'ny Jehovah ny sosotra ny fony ny problème atsika ry havana de itsika tsy mifantoka sy tsy mibanjina an'ilay asa-pamonjena efa vitan'andriamanitra itsika tsy mifantoka sy tsy mibanjina an'ilay fampisarahana an'ilay antsana zay nampisaraka atsika tamin'andriamanitra de Jesosy Kristy zany itsika ilay tsy mahatoky ny tanam-pitiavany dada zay mitantana sy mivimbina atsika isan'andro itsika tsy mahatoky fa ny zana sy ny asan'ny tanany de aoka ho adidiny any fa isaky ny tsy mibanjina an'izay asa-pamonjena zay fitiavana tsy manam-peditra n'andriamanitra itsika de tsy maintsy mivoaka ao anatin'ny perimetre an'izay fitiavana zay ary rehefa mivoaka ao anatin'izay itsika de tsy maintsy miatrika endrim-pahafatesana na de tsy maharitra aza isaky ny mivoaka ka tsy mahatoky ny asa-pamonjeny Kristy itsika de tadio fa tsy maintsy miatrika lay endrim-pahafatesana lay endrika fisarahana na de tsy maharitra azy mandra-patonga atsika indray miverina mitodika tahaka an'ilay zanaka dada miverina makahoatran'ny dada ny fitsapana ry havana ny fisedrana de itsika ihany itsika olombelona no mikree azy fa soa ihany andriamanitra fa tia atsika ary mametraka ny fanahany ao anatytsika ary mampitodika atsika isan'andro hiverina eo aminy itsika te hisaraka amin'ny mandrakariva ary te andeha araka ny fitarihan'ny saitsika atsika
fa le fanan'andriamanitra kosa zay velona ao anatsika de mitarika atsika mandrakarefa hiverina sy hitodika eo amin'ny asa-pamonjeny Kristy. Ozy izy Jesosy hoe mahatsara anareo ny fialako izy fa raha tsy ho avy a de tsy ho avy any aminareo ny mpananatra. Inona ny asan'ny mpananatra? Vavolombelona manambara izy ozy izy, vavolombelona manambara ny asa-pamonjeny Kristy, izay no asan'ny fanahy ao anatsika, mampitodika atsika na ao anatin'ny atsika sy korotana sy fisedrana zay eritreretitsika fa avy amin'Andriamanitra, saingy tsy avy amin'Andriamanitra zany fa vokatry ny fivoahantsika ao anatin'ilay fitiavan'Andriamanitra, vokatry ny fivoahantsika ao anatin'ilay fatokisana ny asa-pamonjeny efa vitany isaky ny mivoakitsika. De ny fanan'Andriamanitra kosa mampiverina atsika hiverina indray eo amin'ny fitiavan'i Kristy, miverina indray eo amin'ny asa-pamonjeny efa vitany, hiverina indray eo am-pototry ny azo fijaliana, hiverina indray eo amin'ny fitsanganan'i Kristy ary ny fahavelomany ao anatsika, hiverina indray eo amin'ny fitarihan'ny fanahintsika ka azotsika fitsaharana, ahatsapatsika ny fitiavan'Andriamanitra zay tsy miova omaly, tsy miova ny anio ary tsy miova mandrakizay, satria vaovao isan'andro ny famindrampony omeno atsika. Voninahitra ho an'i Kristy irery any. Amen. Fisezana ao